Anolotra ny arahaba tompoko foana ny fampitandremana ny amin'ny fisian'ny alin-drano vaventy fa na izany na tsy izany aza dia mila mitandrina hatrany ny mpiandrika aty amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy satria mety mbola hanonja be na aheriny ranomasina andrivotra ihany koa indraindray noho ny fipetrahan'ny varatra azy. Ny mpampiasan'ny ranomasina manomboka eo Mahajanga ka hatrany Analalava ihany koa dia entanina mba ho mailo hatrany satria andrivotra ny andro indrindra moa ny vao maraina. Raha iverenantsika ny toetry ny andro ankapobeny ety an-tanety dia mitoetra aloha mahazo vahana mihitsy ny tsiko mivaratra aza ato anatin'ny 2 na 3 andro ho avy. Arak'izany ary dia saiki-mbola andrivotra maina sady mangatsika hatramin'ny alakamisy na zoma ho avy izao. Antenaina hisy fiakarany kely kosa amin'ny maripana manomboka amin'ny farany herinandro. Amin'izay farany herinandro izay ihany koa dia vinavinaina hitoetra tsikelikely indray ny zavona amin'ny faritra maro indrindra moa ho an'ny afovoantany sy ny faritra atsimon'ny Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipliany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina azo orana malefaka ny any amin'ny manodidina ny Antalà, Analanjorofo, ny morontsiraka ny faritra Atsinanana mpakatra ny avadovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Ny ilany Atsinanana ny afovoantany moa dia andrahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray. Isava ihany moa izay rehefa misandratr'andro. Ny faritra sisa rehetra kosa dia andrahona vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia hitoetra ny orana somary miatoato aty amin'ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, Vadovavy Fitovinany ary ny manodidina ny Taolagnaro. Mety hipaka hatraty amin'ny ilany Atsinanana ny vakina karatra sy amoron-mania mihitsy aza moa izay orana malefaka izay. Ny ilany Atsinanana ny afovoantany kosa dia miverina mandrahona na manjombona mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra andrahona vitsy na ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha mivinan'ny maripana rahampitso izao dia mananika hatrany amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Iboeny raha toka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 na 20 degré eo ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Amin'ny ankapobeny aloha dia mangatsika hatrany ny andro. Manodidina eo amin'ny 9 degré kosa maripana ambany indrindra tazantsika izany any avakina karatra. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy izao kosa indray ary dia mitohy hatrany aloha ny orana somary miatoato aty amin'ny faritra Analanjorofo mety hipaka hatrany amin'ny faritra Atsinanana. Ny any amin'ny Vadovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro kosa dia andrahona mety arahana orana malefaka indraindray. Ny ilany Atsinanana ny afovoantany moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana ny alakamisy izay dia mananika hatrany amin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Tsy dia misy fiovana ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoantany fa manodidina amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 degré. Ny maripana ambony indrindra kosa dia tsy mihoatra ny 20 degré. Raha ny vinany toetry ny andro ny zoma kosa indray ary dia mbola hisitraka orana hatrany aloha aty amin'ny manodidina faritra Sava, Analanjorofo mety hipaka hatrany amin'ny faritra Atsinanana. Ho an'ny Vadovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Ny ilany Atsinanana ny afovoantany mipakatra any amin'iny faritra avaratry ny nosy moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny faritra sisa rehetra ho maina ny andro. Ny vinany maripana kosa indray tsy dia misy fiovana firy raha noharina ny alakamisy fa mananika hatrany amin'ny 3 degré hatrany aty amin'ny faritra avaratra andrefana. Eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ho an'ny afovoantany. Morontsiraka Atsinanana moa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré. Morontsiraka andrefana kosa eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 13 degré. Araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia omenanao indray ny tahan'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Nahitana fidinany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalitoan-drivotra teto Antananarivo sy ny manodidina tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity. Ambanin'ny fetrany OMF tsy avokoa ny refy rehetra voaray afa-tsy ny teny amin'ny manodidina ny Ambohida. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalitoan-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.